Manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy asaina ampanajana ianao anaraka ny fandaharana meteo hatramin'ny farany andrandra orana araikotroka hatrany aloha izany ny faritry ny afovoantany ny aty avaratra andrefana sy ny amin'iny ilany andrefany Madagasikara iray manontolo iny toy izany ihany koa ny amin'iny faritra Vatovavy sy Fitovinany sy ny aty atsimo atsinanana ato anatin'ny 3 andro avy indrindra ny tolakandro hiditra avy hatrany amin'ny mety toetry ny andro andrapitsoaritsika rano maraina dia isy ny sisan'oram-baratra amin'ny morontsiraky Sofia sy Boeny raha toka andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko ny amin'ny faritry ny afovoantany toy izany ihany koa ny aty amin'ny faritra Analanjorofo ny amin'ny faritra Atsinanana sy Betsibokiny ny aty amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovinany ary ny amin'iny atsimo atsinanana iny raha toka ibalika kosinga be masoandro ho an'ny faritra sisa raha ho an'ny arivo tolakandro ary dia anoram-baratra ny faritry Boeny Melaky toy izany ihany koa ny aty Betsiboka sy Bongolava ny faritry ny afovoantany Ray Mantolo mahazo an'izany ihany koa ny any amin'iny Vatovavy sy Fitovinany iny mahazo an'izay orana tandrifondrahoana mety araikotroka izay ihany koa ny aty atsimo atsinanana ny ilany andrefan'ny faritry Sofia sy Aloatra Mangoro ary ny atany Menabe Mariana moa fa ahazovahana ny selatra sy ny varatra ho an'ny atitany sisan'izay kosa dia homena ny andro amin'ny ankapobeny raha mahakasika ny vinavina ny maripana ary dia 30 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny Rapitso hitantsika tia Maheva Tanàna ary 30 degré celsius kosa ny maripana ambany indrindra hitantsika ao amin'ny faritra ny Vakinankaratra raha ho an'ny andro ny asabotsy ary dia mbola mitohy hatrany ny orana tandrifondrahoana mety araikotroka amin'ny faritra maro izany hoe any Boeny Melaky Menabe toraka izany ihany koa ny aty amin'ny faritry Bongolava mbola mahazo an'izay ihany koa ny faritry ny afovoantany Ray Mantolo ny faritry Vatovavy sy Fitovinany iny ny ilany andrefan'ny Sofia mahazo an'izay orana tandrifondrahoana mety araikotroka izay ihany koa ny atitany Menabe sy Melaka homena kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra sisa raha ny maripana voavinavina ho an'izay andro ny sabotsy izay dia 30 degré celsius aloha izany ny ambony indrindra ny aty Maheva Tanàna eo amin'ny 30 eo kosa ny aty amin'ny atany atsimo andrefana sy aty amin'ny atany Androy 14 degré celsius ny maripana ambany indrindra ho an'izay asabotsy izay any Vakinankaratra moa hitantsika izany raha ho an'ny andro ny alahady dia somary ikisaka miana andrefana kely kokoa ny orana tandrifondrahoana mety araikotroka izany ary ny faritry Betsiboka Bongolava Itasy Vakinankaratra mahazo an'izay ihany koa Matsiatra ambony Iorombe ny atany atsimo andrefana mahazo an'izay orana tandrifondrahoana araikotroka izay ihany koa ny ilany andrefan'ny Boeny sy Analamanga ary ny tapany andrefan'ny Androsy Anosy ny faritra sisa moa dia homena ny andro ny maripana voavinavina ho an'izay andro ny alahady dia 30 degré celsius ny ambony indrindra aty Maheva Tanàna mahazo an'izay ihany koa ny aty amin'ny atitany atsimo andrefana aty ny atitany andro moa dia 30 degré celsius ary 13 degré celsius kosa ny maripana ambany indrindra izay hitantsika ao Vakinankaratra hatrany dia izay indray ary ny mety toetry ny andro azona tolotra ho an'ny androany mamy fotoananao amin'ny manaraka indray veloma